Miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana Zarahay Mahasoa ity. Fandarana izay vokarin'ny hetsika asa ao Madagasikara. Fandarana nomanina sy atolotr'i Dr Jean-Luc Raveloaramisy. Fandarana fahatelo amby roapolo no androany dia fandarana izay mitondra ny lohateny hoe TOEFL, fanadinana TOEFL, TOEFL, fitsapana ny fahaizana teny anglisy. Izay zany no resahantsika androany amin'ity fandarantsika ity. Ety am-piandohana moa zany dia manolotra fialantsiny raha ohatra ka maheno feo mitabataba ianareo aorianao satria ny toerana hakana feo moa zany tsy hoe efitra manokana firaketam-peo fa efitra malalaka tsotra dia misy miasa ao ambadika ao dia misy milina mitabataba. Ka raha maheno kotaba zany ianareo dia alako tsiny fa dia hiezaka ihany moa ny teny mazava mba ahafahana manindry an'ilay feo mitabataba. Ny TOEFL, TOEFL dia fanadinana takiana tsy maintsy amin'ny ankapobeny ataon'ireo rehetra izay te hianatra amin'ny firenena miteny anglisy na mampiasa ny fiteny anglisy ho fiteny fampianarana. Io zany no fomba fitsapana ny fahaizantsika amin'ny teny anglisy. Raha te hifaninana amin'ny fitadiavana vatsim-pianarana isika zany dia mila matanjaka tsara ny naoty amin'ny TOEFL. Misy ihany koa nefa aloha anjerimanontolo izay tsy mitaky TOEFL fa vitsy izy ireny. Mbola hijerentsika amin'ity fandarana manaraka amin'ity fandarana ity ihany koa zany ho resahantsika ireo anjerimanontolo tsy mampiasa TOEFL. Fa ny androany aloha zany dia ho resahantsika ny TOEFL sy ny fomba fiomanana amin'izany. Ny TOEFL zany dia fanadinana natao ho an'ireo rehetra izay maniry hianatra amin'ny ambaratonga ambony mampiasa ny fiteny anglisy. Io ihany koa anisan'ny fanadinana ampiasaina raha te hiasa any amin'ny firenena miteny anglisy zany ianao dia misy orinasa mitaky an'io. Mitaky an'io fahalalana faripahaizana teny anglisy io. Io ihany koa no ahafahana mandanjalanja zany ny fahalalanao teny anglisy. Indraindray moa zany any amin'ny mahasoa izay angatahana visa dia misy mitaky an'io hoe aiza ny porofo fa mahay teny anglisy ianao raha te hianatra any amin'ny na te hifindra monina any amin'ny firenena miteny anglisy. Mizara efatra zany izy io io fanadinana io dia misy zany ilay fahazahoana ny resaka am-bava sy an-tsoratra. Dia misy indray koa zany ny fahafahanao mampita hevitra am-bava sy an-tsoratra. Izay zany ny fizarana efatra ho aminy. Fahazahoanao zany ny zavatra renao sy ny zavatra soratana hitanao, ary koa ny fahaizanao maneho hevitra amin'ny alalan'ny teny izay ilay am-bava sy amin'ny alalan'ny soratra. Ny atao zany rehefa manao ny fanadinana io zany dia misy teny inoana, teny anglisy mazava ho azy, dia avy eo misy fanontaniana apetrany. Dia ilay fanontaniana apetrany valiana an-tsoratra dia misy koa valiana am-bava. Misy ihany koa zany mitovy an'izay ihany koa fanontaniana an-tsoratra indray no omeny anao fanontaniana an-tsoratra izany hoe misy lahatsoratra omeny dia vakianao dia manoratra manao lahatsoratra ianao zany manazava mamaly an'ilay fanontaniana. Eo amin'ny raha tambatambatra zany ilay izy dia tahaka izao no fandehany. Ilay fahafantarana ny an-tsoratra zany ny lahatsoratra dia eo amin'ny adiny iray latsaka kely hatramin'ny adiny iray sy fahatelony eo. Dia misy fanontaniana 30 hatramin'ny 40 no vakiana, dia misy lahatsoratra 3 hatramin'ny 3 na 4. Ilay resaka am-bava indray na ilay miteny zany dia eo amin'ny adiny 2 latsaka fefany eo hatramin'ny adiny iray, ary misy fanontaniana 20 hatramin'ny 30. Dia rehefa vita zany izay tapany voalohany izay zany hoe ny tapany voalohany mitotaly eo amin'ny adiny 2 sy sasany eo. Rehefa vita zany izay tapany voalohany izay
adiny roa sasany moa zany, ia, adiny roa ataontsika hoe adiny atao adiny roa sasany eo rehefa vita zay dia misy fialan-tsasatra 10 minitra dia manomboka indray zany ilay adina ambava dia 17 minitra eo adina ambava io, misy fanontaniana efatra, zavatra efatra izay ataonao amin'io dia avy eo indray misy indray zany ilay ampahany faefatra varina adina an-tsoratra dia eo amin'ny adiny iray eo. Niova moa zany izy ity nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana août amin'ity taona ity, fa ny faharetan'ny TOEFL zany dia nilatsaka na eny amin'ny 3:30 minitra, zany hoe lasa adiny 3 zany izy amin'izao fotoana izao. Taloha moa zany dia mihoatra an'izay. Hitanareo amin'ny Zarahay Mahasoa, groupe Facebook Zarahay Mahasoa, fa efa napetraka ao ilay izy alohan'ny nanaovako an'ity fandarina ity, efa mipetraka ao ny tahirin-kevitra laharana rakotsoratra, azafady, rakotsoratra dikan'ilay rakim-peo izay enointsika amin'izao fotoana izao zany, efa mipetraka ao zany rakotsoratra momba n'ity fandarantsika ity, ahitanao zany ireo roy rehetra tsara fantatra. Ka le roy mantsy zany no tena ilaina satria misy roy maro zany ahafahantsika manomana an'ilay fianarana TOEFL. Izy io zany amin'ny mahafanadina azy dia mila homanina tsara ilay izy. Tsy dia le fahaizana teny anglisy loatra zany tsy ambaratelin'ity TOEFL ity, fa ao ihany koa ny fahaizana mamaly an'ilay fanontaniana. Ilaina ny fahaizana teny anglisy, fa le fahaizanao mamaly an'ilay fanontaniana zany no tena zava-dehibe eto. Le fahaizana tiako tenenina zany hainao zany paikady mamaly an'ilay fanontaniana, hatrery io zany ilay fanontaniana safidy, marina sy diso na hoe fidio izay tena marina, ohatrohatr'izay zany ny endrik'ilay izy. Ka amin'ilay roy tapany voalohany eo zany amin'io hitantsika ao amin'ny Zarahay Mahasoa dia omeko ao zany ilay tranokala n'ilay orinasa izay miandraikitra n'ity fanadinana ity. Dia io orinasa miandraikitra n'ity fanadinana ity io zany dia misy fanomanana, fanazarantena sy lesona izay atolony maimaimpoana izay azonao raisina amin'ny aterineto. Eto moa zany dia tsara manamarika ho antsika fa ity ampahatolovana ity dia rarotiko ilay izy, fa matetika zany isika noho ity fitoban'ny Facebook ity dia mieritreritra isika fa ny Facebook no atao hoe aterineto. Ny Facebook zany dia tsy aterineto, tsy aterinaiza koa io zany, izay mahatonga amin'ny teny hoe boky-tarehina, boky-tarehy moa zany na hoe tarehim-boky, boky-tarehy. Io zany dia anisan'ireo karazana safidy tolotra maro amin'ny aterineto ny Facebook. Fa rehefa miresaka zany isika aterineto zany dia ilay fomba ahafahana mitrandraka sy mifandray amin'ny fampiasana ny teknôlôjia ny lafiny aterineto zany. Ka ny aterineto resantsika eto zany dia ilay antsointsika hoe Google zany izao no tiako tenenina eto zao. Nomeko anareo zany ny adresy be dia be izy ato dia miditra amin'ireo adresy ireo ianareo ahafahanareo miomana an'ilay fanadinana TOEFL. Dia ny zavatra efa nomaniko eto izay ho hitanareo ao amin'ilay Facebook, mila mijery an'ilay Facebook ianareo amin'ity indray mitoraka ity satria zany no jerena daholo zany ireo fanomanana an'ilay TOEFL. Be dia be raha mijery ianareo mitady fotsiny amin'ny internet dia mahita lisitra fanomanana TOEFL maimaimpoana. Fa tsara ireny fanomanana amin'ireny zany tsy voatery hitovy amin'ilay fanadinana napetraka any amin'ny TOEFL akory ny fanadinana izay fanazarantena ataon'izy ireo. Fa ilay omeko anareo ity zany dia mitovy, ilay mitovy lazaina zany mitovy ny hasarony, ny hasarotrany, azafady, mitovy ny hasarotrany, mitovy ihany koa ny fandrafetana fanontaniana. Ka amin'izay fotoana izay zany rehefa zatra manao fampiarana ianareo amin'ity roy ity dia moramora aminareo zany ny hazo noty tsara amin'ilay tena TOEFL. Ny anaran'ilay orinasa moa izay manao an'ity ilay fanadinana ity dia ETS TOEFL. Zareo zany no mamorona azy dia misy roy ndasy firy misy ato 5, misy 5 ny roy izay omeko anareo avy amin'ny ETS io, ITS io, 4 ka 4 izay manampy anareo hanomana an'ilay fanadinana. Fianarana mihitsy, mila homanina io fanadinana io satria manefa vola. Tsy fantatro ny any Madagasikara fa nijery tamin'ny tranokala azy talohan'ny nanohy an'ity fandarana ity, fa tsy mety hitako mihitsy hoe aiza
ny fanazavana momba ny Madagasikara. Fa raha tsy diso dia manodididina ny firy moa izany izao raha ohatra ka ny ety amin'ny continent Afrika, ny amin'ny continent afrikanina lazain'ny zareo hoe 70 dolara, dia asa ohatrinona izany izao raha izay fotsiny raisitsika satria ny Madagasikara tsy tena fantatro dia 4,09 ariary samy ny fanaovana an'ilay fanadinana. Ka alohan'ny hanaovana an'io fanadinana io satria vola be izany, vola be tsy tokony tsy hoforoana izany, dia aleo miomana mihitsy aloha. Dia jereo izany reto roa izay nomeko anareo reto mba ahafahanareo izany miomana amin'ilay fanadinana. Misy amin'ireo io izany ho anareo izay manana telefaonina matanjaka dia afaka mampidina an'ilay application ianareo app izay misy TOEFL Go. Azonareo ampidirina amin'ny telefaoninareo anaovanareo fanazaran-tena isan'andro. Misy koa ilay hoe TOEFL IBT Test Prep Planner. Io indray izany dia fomba fanampiana anao izany anao fiomanana ka mandritra ny 7 herinandro, 2 volana eo izany no iomananao alohan'ny hanaovanao an'ilay fanadinana TOEFL mba ahazoanao vokatra tsara. Ny manaraka ihany koa dia ao amin'ilay ITS io izany dia mbola misy koa fampiarana maimaimpoana, fampiasana maimaimpoana azo anaovana fanazaran-tena foana amin'ny fotoana rehetrarehetra. Misy ihany koa ny roy anankiray izay manazava ny loharanom-pahalalana sy torohevitra maro rehefa hanao an'ilay TOEFL ianao. Tafiditra anatin'izay koa izany ny TOEFL taloha rehetra dia misy santionany amin'izy ireny izany avoakan'ilay mpamorona azy izay mba azontsika ahitana hoe ohatra izao ny sarotra ilay fanadinana. Ary ny tena tsara raha manan-katao isika dia misy ilay TOEFL TV. Io indray izany dia fahitalavitra mandeha amin'ny YouTube dia azo jerena mandrakariva. Fahitalavitra mandeha amin'ny YouTube io azo jerena mandrakariva io dia ahitanao hoe ohatran'izao ny fanomanana an'izany fanadinana TOEFL izany. Ireo izany ilay avy amin'ilay tranokala izay mpanomana an'ilay fanadinana. Ny TOEFL dia fanadinana fitsapana ny fahaizana teny anglisy. Tsisy diplaoma akory izany io, fa mila atao fanadinana hitsapana ny fahaizanao teny anglisy. Raha ohatra izany ilay mpianatra te handeha aty amin'ny teny firenena amin'ny teny anglisy dia mila miomana izy manao TOEFL. Aza manao TOEFL nefa raha tsy efa voamana tsara satria ilay TOEFL izany misy isa ilain'ilay anjerimanontolo. Mety miteny izy hoe 20 ny isa ilaina, mety misy indray miteny satria misy karazany maro moa izany ny fomba fanaovana azy. Sasany miteny hoe 9 ihany no ilaina, ka ireny isa ireny izany no enjehana. Ka raha tsy mahatratra an'ilay isa izany ianao dia mety tsy voaray na mety tsy afaka azo an'ilay vatsim-pianarana. Torohevitra omeko dia izao. Aza manao TOEFL raha tsy efa vonona, izany hoe mila manao fampiarana, mila manomantena, aza manao TOEFL raha tsy efa vonona. Dia ahoana ary na efa no ahatonga anao vonona dia be dia be izany izy amin'ny internet hoe ao ny toerana ahafahanao manao fanomanantena. Fa kosa jereo ao amin'ny Facebook Zaraimaso fa ao dia misy lisitry ny toerana azahoantsika manomana sy manazara-tena ary maimaimpoana izany ireo. Misy izany izao ilay fampianarana antsoina hoe EDX TOEFL Test Preparation. Io EDX io dia fianarana maimaimpoana ampitain-davitra. Mitovy tamin'ilay lesona nianarantsika raha tsy diso fahatarana 20 izay dia fampianarana maimaimpoana ampitain-davitra fa ianao izany tsy maintsy misoratra anarana. Dia ery amin'ny farany ery izy miteny hoe raha mila sertifika ianao dia mila mandoha vola. Ka antsika tsy mila sertifika ka satria mianatra fotsiny no ataony fa tsy izy miandraikitra ny fanaovana ny fanadinana izay ho eken'ny aty Etazonia. TOEFL EDX TOEFL EDX TOEFL Test Preparation The Insider's Guide. Izay izany no ilaina dia afaka miditra amin'io ianao misoratra anarana, tsy misy vola aloha, maimaimpoana io dia ataovy ny fanazaran-tena. Manaraka indray koa dia misy Learn for Good. Io indray izany dia Learn for Good, isa efatra izany ilay hoe for good dia misy fampiasana maro araka ny fizarana misy
an'ilay fanadinana satria ilay fanadinana izany ilay fandraisantsika tany aloha dia misy ny atao hoe fiainoana fotsiny, dia misy indray ny atao hoe soratra, dia misy indray ny atao hoe grammaire izany grammaire misy be dia be izany ilay izy. Dia ireo izany fanomanan-tena izay azontsika jerena. EDX izany iray dia learn for good anankiray. Dia misy anankiray koa ny antsoina hoe magouche, MAGOOSH magouche. Ao amin'ny magouche indray dia misy lisitry ny voambolana rehetra izay ampiasaina tamin'ny TOEFL tamin'ny lasa. Dia ireo lisitra ireo nefa dia miverimberina foana isaky ny fanadinana rehefa TOEFL. Ka azonareo hidirana io ilay tranokala hoe magouche io, dia tsindrianareo ny voambolana, dia hitanareo ilay voambolana PDF, azonareo raisina ilay izy, dia nareo indray avy eo mandinika hoe mbola ilaina ve izany hoe araisina aloha izany amin'ny magouche, magouche ny anaran'ilay tranokala MAGOOSH. Dia ampidinonao izany ilay izy, raisinao izany ireo ilay fampiaranareo, dia anjaranao amin'izay mandinika hoe roviana no hanao azy. Fa ny tsiambaratelon'ny TOEFL dia ny fampiarana, mety mahita ny anglisy ianao, mety tsy mahita ny anglisy ianao, fa ilay fampiarana an'izay zatra ianao hoe ohatr'izao ny fomba fametrahany fanontaniana, ohatr'izao ny fizotrany fanontaniana ao. Ka ity ilay magouche ity izany dia misy fanomanana fianarana, ity ilay TOEFL ity misy fianarana azy ao fanomanana izay fanadinana izay. Dia izy koa aza manana ilay voambolana 200 amin'ny fampiasa amin'ny fanadinana TOEFL 200. Dia azonao natao koa ny roa ahafahanao miaraka azy, fa misy 200 izany ireo voambolana hita amin'ny fanadinana TOEFL izay antenina foana, dia tonga dia efa homanina mialoha izany izay fa misy lisitra dia azonao ianarana. Misy tahiri-kevitra anankiray sy tahirana fahalalana momba ny TOEFL ihany koa, ary ny paikady ilaina amin'izany ao anatin'io lisitra izay avoakan'ny magouche io. Dia misy eo teknika 20 fomba fanomanana fiatrehana fanadinana. Teknika 20 izany io ilay fiatrehanao ny TOEFL io izany. Dia ankoatran'izay koa dia misy fanazarantena sy paikady momba ny vaky-teny, momba ny fiainoana, momba ny fitenenana, momba ny fanoratana. Izany avy izany dia avoakan'io ilay tranokala an'ilay hoe English Club io. English Club izany anaran'izay tranokala anankiray izay avy amin'ilay magouche. Misy ihany koa zavatra anankiray amin'ny fanomanana ny TOEFL izany dia misy roy anankiray izay ahitana voambolana 700. Ireo voambolana 700 ireo dia miverina foana amin'ny fanadinana TOEFL rehetrarehetra. Azonao atao izany, ny tonga dia manomana dieny izao mba hahatonga anao tafavoaka soamantsara, azonao tsara amin'ity fanadinana TOEFL ity. Dia hitanareo ihany koa izany ny roy momba an'izay. Ny zava-dehibe izany amin'ilay TOEFL dia eo ilay fahaizana teny anglisy. Fa ankoatra ny fahaizana teny anglisy dia tena ilainao mihitsy ny mahay ilay paikady, mahay an'ilay teknika. Ka nalefantsika ao amin'ilay roy izany ilay izy amin'ilay zarahay mahasoa ny tahiri-kevitra momba an'izay efa mipetraka ao ilay izy dia anjaranareo amin'izay izany mitrandraka azy. Dia raha ohatra moa izany ka misy fanontaniana dia izao ny tsara ilay fanontaniana alefanareo mivantana any amin'ny tompon'ilay sy ilay mpikarakara an'ilay TOEFL. Fa tsy alefanareo aty amiko raha ohatra ka hoe mila mamantatra ianareo hoe arakaraka ilay hasarotra ilay izy, arakaraka ny hoe mampiavaka ilay fanontaniana izay atao. Ohatra moa hitanareo hoe izany ilaina mamaly azy dia alefaso foana, fa dia alahatra antsika eo izy araka ny fotoana izay ahafahana mamaly an'ilay fanontanianareo izany. Any Madagasikara, aiza izany no ahitantsika an'ity TOEFL ity any Madagasikara? Ny torohevitra omeko anareo dia manatona an'ireo toby fampianarana teny anglisy ireo dia anontaniao azy aiza misy TOEFL. Mikarakara sy fahafantarako azy dia any amin'ny tranon'ny kolontsaina amerikanina, any no misy azy io, any no mikarakara azy raha ny fahafantarako azy. Miala tsiny moa fa tsy afaka nanontany tsara ny toerana misy azy ahako,
Satria efa alina be ny andro amin'ny sasan-karona zany ety Etats-Unis amin'izao fotoana izao manomana an'ity fandaharana ity, satria ny tontolo andro dia raikitra amin'ny asa aman-draharaha. Ka tsy fantatro raha mbola ao amin'ny tranon'ny kolontsaina Amerikanina no miandraikitra azy ity na tsia, fa azonareo atao zany mandeha any amin'ny kolontsaina Amerikanina dia manontany hoe aiza no misy ny fanadinana TOEFL. Dia ilainao izay satria mila misy soratra anarana dia isika en ligne daholo, izany hoe amin'ny internet mivantana daholo no ahafahanao misoratra anarana dia anaovanao ny fanadinana. Ny fanadinana zany dia mikatony birao ao, mikatony efitranao ianao dia fampitaovana kely no omeny anao ny ratanao, fa dia ianao zany no miatrika ilay fanadinana, ianao irery mampiatra ny fahaizanao zany ny atao hoe teny anglisy. Ohatr'izay ilay izy amin'ny ankapobeny tia fanomanana ny TOEFL ity, afaka mivalapatra bebe koa isika amin'ny fandaharana manaraka. Ny fandaharana manaraka izay ataontsika zany izao dia heverina indray isika amin'ny resaka vatsim-pianarana ihany koa, fa tamin'ity moa zany dia ilay fanadinana TOEFL mihitsy zany no tena trandrahana mba hanampy antsika rehetrarehetra. Raha feheziko zany ilay fanadinana TOEFL dia tsy maintsy atao raha andeha aty hianatra aty Etats-Unis zany ianao. Moramora kokoa ny fanananao an'ilay score TOEFL ilain'ilay sekoly. Ahoana ny fanomanana? Be dia be indroa io izay azonareo ampiasaina hanomanana fa mila miditra ao amin'ny Facebook Zarahay Mahasoa fotsiny zany ianareo ahafahanareo maka an'ity tahirin-kevitra ity. Dia ny zavatra farany koa napetrako zany dia hoe misy an'ireo ilay teny misy 700 ilay izy amin'ny tranonkalasasany, 200 izy amin'ny tranonkalasasany. Misy an'ireo ilay teny ireo izay azontsika fehezina tsara na atao tsianjery na hoe farafaratsiny, efa mba fatapatantsika ka rehefa mipoitra zany ilay fanadinana, fanomanana ilay fanadinana mantsy dia efa fantatrao fa efa misy karazana teny 700 efa voafehiny ao tsara izay ho ampiasaina amin'ny TOEFL, dia tsy sahirana zany ianao amin'izay fotoana izay miatrika an'ilay fanadinana. Io zany dia mariko tsara, tsy misy hoe rirema afaka na tsy afaka ny TOEFL, fa ny misy score samy manana ny zavatra takiany ny anjerimanontolo. Raha irariana mba ho tratranao ilay score, fa rehefa tratranao ilay score zany dia tsy sahirana ianao, tratranao zany ilay score dia betsaka kokoa zany ny rizika ahafahana mandray ianao hianatra amin'ilay anjerimanontolo. Efa betsaka ny rizika dikan'izay misy ihany zany varavarana misokatra azon'ilay mpianatra ararotina zany rehefa tonga dia izy ianarana na iasana. Feny omanina ny TOEFL. Aza mandeha manao TOEFL raha tsy efa voamana dia ianarana ny teny anglisy. Raha afaka sy azonareo atao zany dia midira ao amin'ilay hoe TOEFL TV, fahitalavitra mandeha amin'ny YouTube io, TOEFL fahitalavitra mandeha amin'ny YouTube io, ary azo jerena hatrany TOEFL TV dia mandeha amin'ny YouTube io, azonareo jerena, azonareo anaovana fampiarana hatrany. Tatak'izay zany ny fandaharantsika androany resaka TOEFL, fa dia mankasitraka indrindra anareo naharitra hatramin'ny farany. Mbola hitohy io resaka TOEFL io, mbola hitohy zany izy io satria fanatevenina ny fahalalana aloha zany no ataontsika zany izao. Fantatsika zany izay ny atao hoe TOEFL, ny olona rehetra izay mianatra amin'ny firenena amin'ny teny anglisy tsy maintsy manao azy io. Dia rehefa vita indray zany ity ny ampahany voalohany ity mijery torohevitra fanaovana TOEFL isika eo ataontsika ny fandaharana manaraka. Fa nazandratra dia irariana isika rehetra mba hita tombontsoa amin'ny tonony amin'ny fandaharantsika. Mankasitraka anareo izay efa nanoratra taty amiko, mbola tsy voavaly moa zany sasany amin'izy ireny, tsy maintsy hovaliana foana, fa dia mankasitraka anareo mankatelina ny fahavonona amin'ny TOEFL no tsy ambaratelo azahoana naoty tsara. Satria rehefa tsara naotinao amin'ny TOEFL dia ianao indray zany izao no lasa misafidy indray izay toerana ianarana, satria tsara be zany TOEFL anandraisanao naoty zany. Rehefa manao ilay fanadinana koa nareo dia
Jereo tsara ny anjaran'ny adresin'ilay anjerimanontolo izay ianaranareo a. Jereo tsara fa tena ilaina satria iny no ampifandraisiny an'ilay izy dia zareo ihany izany no mandefa an'ilay naoty any amin'ilay sekoly izay tianao ianarana. Ka mila vakiana tsara izany ilay anarana sy ny laharana mba tsy hifangaro amin'ny hafa sao dia sanatria anao ianao an'ilay fanadinana dia mifangaro amin'ny hafa ilay izy dia ianao tompony indray tiany ho lasa mangatakaty araka ny filazantsika. Izay izany ny fandaharantsika indray androany TOEFL, fanadinana fitsapahana ny fahaizana teny anglisy. Mbola hitohy io izany fa dia ho resantsika manaraka ety amin'ny fotoana hanohizana azy dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Samy tain'Andriamanitra samy mila velona daholo dia ara-pitso indray isika izany manohy ny fandaharantsika fa dia mahavelom-bolo no mahita antsika manaraka an'ilay izy ary irariana mba ahita izay ilainy ny mpianatra rehetra izay tafiditra ato anatin'ity vondrona ity dia irariana mba hatafita anareo. Ny hoe tafita dia fanapahan-kevitra raisina izay tovoina ny tontolo manodidina ahafahanao izany mianatra tsara. Ka izay izany ny fandaharana androany. Arao ny torohevitra ato amin'ilay ITS, arao ny torohevitra voalaza amin'ireo hanaovana ny fampiarana, irariana mba ho vonona tsisy tahotra amin'ilay fanaovana TOEFL ianao ary mba ho afaka saoma tsara. Izay ny fandaharantsika, fandaharana natolotry ny asa ho an'i Madagasikara. Nano Manasy nanolotra ny fandaharana Dr Jean-Luc Raveloarimisy ary isaorana manokana ny teknisiana nampita ny feo. Isaorana manokana koa zareo rehetra ao amin'ny hetsika ny asa ho an'i Madagasikara amin'ny fanomanana an'itony fandaharana izay atolotra antsika maimam-poana itony noho ny fiarah-miasantsika amin'ny AZ Radio Television. Izay indray ary izany ny fandaharantsika fa dia manohy indray izany isika rahampitso samy tain'Andriamanitra daholo isika mianakavy. Rasodoko.